Mbola faly miarabanao indray atao anatin'izao fandaharana fantaro ny marina izao a. Mila manao jery todika ara-panahiny taona 2024 ianao a melony atongavan'ny taona 2025. Rehefa faran'ny taona ohatran'izao a dia be dia be ny olona sy ny orinasa izay manao jery todika ny amin'ny zavatra rehetra vita nandritry ny taona, ny zavatra totosa sy ny zavatra tsy vita, ireo lesoka izay mila hatsaraina mba ahafahana manatsara indray a ny taona ho avy manaraka. Dia ho antsika kristianina ihany koa dia tadidio fa tena ilayntsika kristianina ho anao izay kristianina rehetra manaraka ny manao jery todika ny fiainam-pananao manokana tamin'ity taona 2024 ity mba ahafahanao mivoatra kokoa, mba ahafahanao mihatsara kokoa amin'ny taona 2025 izay ho avy manaraka eo. Inona ireo zavatra vitanao, inona ireo dingana ara-panahy izay vitanao nandritry nyity taona 2024 ity ilaina ny mandiny tena manokana hoe nivoatra ve ny ara-panahiko tamin'ity taona 2024 ity nandroso ve ny ara-panahiko tamin'ity taona 2024 ity nanao ahoana ny fifandraisako tamin'Andriamanitra tamin'ity taona 2024 ity navita vavaka sy fifadikanana firy nandritry nyity taona 2024 ity navita alim-bavaka firy nandritry nyity taona 2024 ity nanao ahoana ny investissement nataoko tamin'ny asan'Andriamanitra tamin'ity taona 2024 ity nitory filazantsara via tamin'ity taona 2024 ity sa tena nijoro tamin'ny maha-kristianina avy tamin'ity taona 2024 ity dia be dia be ireo zavatra afaka dinihana ny amin'izay hoe ara-panahy izay fa anjaranao no mijery tsara an'izay dia anjaranao mamantatra ny tenanao hoe aiza ho aiza ianao nandroso ve ianao tamin'ity taona 2024 ity dia jereo ihany koa ireo lesoka rehetrarehetra fa ny fahafantaranao an'izay no ahafahanao handroso misimisy kokoa amin'ny taona 2025 izay ho avy manaraka io ka tena mamporisika anao mialoana taperan'ity taona 2024 ity mba handinika tsara, mba haka fotoana tsara andinihinao ny fiainam-pananao manokana, andinihinao ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ny famakianao tenin'Andriamanitra nanao ahoana nandritry nyity taona 2024 ity satria izao mantsy ny fiainana dia miankina amin'ny fiainam-panahy, ny fiainana dia ara-panahy ka ny fiainanao sy ny mandrakizainao dia miankina amin'ny fiainam-panahinao noho izany tena zavatra ngeza be ny fandinihana sy ny fampivoarana ny fiainam-panahy. Izay ny fandaharana tamin'ity androany ity ankasitrahako ianao nanaraka hatramin'ny farany dia tahiny Jesosy daholo.